Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vamalala no iarana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray fotoana izay rahantsika atao anatin'izao fandarantsika vavaka fihembenana izay raha no amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media mpikambana anaty vavaka fihembenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka amintsika isan'andro a manatanteraka an'izao fandarana izao. Dia tahian'Andriamanitra manokana raha nabavintsika mahaolo faly izy niditra voalohany teto androany a, tahian Jesosy ianao a, dia tonga soa ianao a, dia ho tahian'Andriamanitra manokana ny ianao. Raha nabavy Erika Raka, Rodine Marie, Thierry Albenja, efa ao ihany koa Berthe Sava, dia Robin Full of Grace, dia tahian Jesosy a isika Razana Monique mahaolo faly, Soa Irina Razay Arso, efa afaka anaraka antsika eto foana, alleluia, faly be mihitsy a. Dia Vergelina, Jessica Patitsia, dia Marie-Jo, dia tahian tompo Laurence Rakoto Arsoa, dia tahian tompo Lantony Rina, Henriette Rassou, Côté Camaradin Jesosy, Rantany Rina Marie Charline, Tojo Mikael, Tsiry Amboara Miel, Koda Léonie, Antonina Suzelle, dia Faly Raheritovo, dia tahian tompo Henriette Rassou, Siri, izy koa mbola tsy ao a, Aimé Lovely a, Ando Andry a, efa eto foana, alleluia, efa ohatrany efa ato an-trano, alleluia. Dia i Koda Léonie, Aimé Manambotso, efa eto foana, dia i Miorak, tahian tompo a, efa teto foana kosa, Marie Angeline, tahian tompo a, Felana Rakoto a, Côté Camaradin Jesosy a, Rasoelina Nathalie Fleur, arabaiko daholo nareo a, Radotina Marceau, Sandrine Erika, Olga Ranorso, tahian Jesosy a, Jonathan. Fara mahita anareo a, maretatra amin'ny farany a, iaraka tsika eo amin'ny adiny iray sy sasany a, eo a, matoky sy mino fa ifampahely indray tsika amin'ity androany ity. Androany ekipa iaraka amiko a, Ranabavy Bety vavaka fanombohana, Ranabavy Soameva hitondra tenin'Andriamanitra, Ranabavy Sandola no hitondra antsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Tahian tompo Rolianis, Sandola Nirina, tahian tompo. Raha androany no voatonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasena raha tongavanao teto a. Dia tahian tompo koa Geneviève Andriamananjara efa paketo foana, dia tsy kisendrasena koa ny atongavanao eto. Fa za mino marimarina fa misy raha ilan'ny tompo anao a, dia maretatra amin'ny farany a, dia ho tahian'Andriamanitra, dia fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy, Preta Marie, tahian Jesosy. Dia miano finaritra mazao ery a, Sendra Betsy, Riri Dinar John, arabaitsika fa zay izy vitantsika teto a, zay avy nahita anazy teto aloha, Riri Dinar John, satria Sendra Betsy efa paketo, halleluia. Maretatra amin'ny farany. Andao atsika aloha hivavaka ho an'ny fandarana, andao a ampanositsika ny vavintsika Berta Avania Koet a, izy a no hivavaka ho an'ny fandarana. Tahian tompo koa Ranabavy Soameva. Tahian tompo Ranabavy Berta, anao ny fitenenana, ndao ary. Alleluia, tahian tompo pastera dia tahian tompo sika rehetra. Iara hivavaka isika nomboantsika ny fotoana amin'izao takariva izao. Andriamanitra tompo tsara indrindra o, renay ana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra na tompo o tamin'ny fotoana namakivakinay nandritra ny tontolo andro, izay tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izay antsoany eny anaranao izao. Be ny ratsy izay nataonay tompo o, tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, mamindrafo aminay ianao ka mamela ny fahafanay. Tsy miafiny aminà tompo Andriamanitra ny hetahetam-ponay reto, izay tonga amin'izao vavaka fiambenana izao. Andeha eny toro-teny Andriamanitra o, ny fananarana izay avy any aminao. Engane Jesosy a, ny ranao mahery, handrakotra ny fony mpanomponao izay tondra ny hafatra ao androany, ary ny pastera melabelatra ny toro-teny tompo Andriamanitra o, dia rakofon-dranao mahery. Soro ny hositra avy aminao, afahany ny mpanompona tsirairay avy handray ny teny izay hitoriana izy ireo amin'izao fandaharana izao. Ary ny vavaka ny firenena izay hasandatra rehefa aveko tompo Andriamanitra o, dia hirakofon-dranao mahery ny mpanompona izay hitondra izany vavaka izany. Ary enganeko tompo Andriamanitra ny fitaovana rehetrarehetra ndesina manatanteraka izao fandaharana izao, rakofon-dranao satria tsy misy ny azonay atao tompo o, raha tsy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao. Ary ny koneksiona tsirairay avy ndesinay hifanena aminao, izay handrenesanay ny izay rehetra
ho tanterahina any amin'izao fandaharana izao raha kofondranao mahery tompo Andriamanitra ary mbola maro namanay izay mbola tsy tafiditra nefa mangetaheta Jesosy dia afengan'ny midiany alamin'ny izay rehetra manakantsakana aza vela ho rakotra any amin'izany fahasakanana izany fa vohay ho Andriamanitra ny foampanany tsirairay avy ho tonga soamantsara andeha hieno izao fandaharana izao izany vafoka izany dia reso Jesosy ho fanomezana ny voninahitsy ny anaranao masina ny fiderana zay hasitandatre misaotra reo misaotra fanahy masino haleloia amen haleloia saotra an'Andriamanitra tao anatin'izay vavaka izay soratsika an'Andriamanitra misaotra nanabavy berta tamin'ny izay vavaka nentinao teto anjara asa lehibe izay nentinao teto dia maherezy ianao amin'ny asa izay ataonao haleloia ary monde lalao tahiny Jesosy izy koa mbola tsy narabaiko tao tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra tonga soa daholo andao ary tsika mamavalitina tahiny tompo ian'ny ten'Andriamanitra tsika aveo entiny anabavintsika soa meva haleloia fa mahafinaritra foana moa fa rehefa vita ny fandarantsika dia tsy maintsy misy akony foana tsara ary isorantsika n'Andriamanitra fa tsy mbola nisy akony ratsy haleloia hatramin'ny 2 herinandro zany tamin'ny heriny dia omaly nanaovantsika ny vavaka hitondranam-bavaka ny marary mbola tsy naheno izahay teto reny fangataham-bavaka rehetrarehetra ka miteny le olona hoe maty le olona sanatria fa ny henonay dia zao nisy olona mbola narary be omaly fa andreo nefa ka nitondra tobily nandeha ny asa nisy olona tamin'ny teneko anareo tamin'ny herinandro iny tamin'ny faraparan'ny herinandro iny mandoa be nandoa raha be dia sady mivalan-draha mialatsiny zay le zavatra nitranga dia ozy zay olona mitantara hoe ny raha mivoaka taminazy ohatrany reny omby vonoina reny tena to dia feno raha eo amin'ny haniny eo le olona efa lehibebe fa rehefa entina mbavaka dia tsisy zay tsitran'izany za aloha isaorako an'Andriamanitra ary ho averiko amin'i Jesosy ny voninahitra fa tsika eto amin'ny fandarantsika eto maro ny nentsika mbavaka fa mbola tsy nisy fiandrenesana hoe le olona nentina mbavaka teto sanatria nodimandry voninahitra an'Andriamanitra ary dia zao tapa-kevitra izay mivady fa ho tohizantsika isaky ny alarobia tsy hay mandra-paroviana irariana mba ho tafitraingana io aretina io fa isaky ny alarobia dia teneno ny fianakaviana ny olona mantsy sitrana tamin'ny herina sitrana ny omaly mbola misy indray zao voaray tsy hoe irariana akory zany fa raha malala ny zava-misy any dia tsy tsahatra isaky ny alarobia isika dia hitondram-bavaka fitondranam-bavaka spesialina ny marary fotsiny isaky ny larobia alina tahiny tompo iama tahiny tompo angela io zay mbola tsy voaravako teo tsiry amboaramielina tahiny tompo kadaka malala sesenina tahiny tompo mitonga soa daholo nareo eny ary laolotsika ary eno iraka zao revana malala mitaraina ny olona amin'izao fotoana izao Andriamanitra vonjeo zay Andriamanitra aiza ianao vonjeo zay Andriamanitra dia androany ataontsika tirity hoe tena reko ny vavaka ao mitaitaintsika amin'izao fotoana izao mitaitaina ny olona amin'izao fotoana izao tsisy fitsarana fa Andriamanitra androany ity aminao mitoniry zanako eto tsy manary anao fa mbola zanako foana ianao ndao hivavaka ravana malala ndao hitoky amin'Andriamanitra ny antirytsika eno ten'Andriamanitra etiny anabavintsika soameva meno finaritra daolera isika rehetra maka toerana maka baiboly dia eno totentsika aorianan'ity iray ity amen mitonia zanako mitonia zanako fa eto ao reko avoko ireo vavakao miantsa miaiky miala elonao mitsaka enao aza manay fa eto ao matoky ai zanako za tsy afoy anao fisao tsy afoy anao etsio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatsy anao indrindra zatino fa eto ao
ny zavatra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao. Sotr'Andriamanitra, amen. Itonia zanako fa eto ao ampianariko zava-bavao ianao ny ampatanjakanao no anton'izao zany ry havana malala aiko fa marary ianao am'izao fotoan'izao fa Andriamanitra tsy amelirerana fanampy anao. Amen Jesosy, halleluja. Ny zavatra eto tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra eto miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra etra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay lalantsara hitondrako anao hampandresianao ao arinao ho tafiky ny voninahitro ianao raha matoky ay aza manay fa izao hitantananao aza manay fa izao hitantananao. Halleluja. Isaorantsika an'Andriamanitra izany hira izany ary tokony ampahiranao zany. Mila matoky an'Andriamanitra tsika ry havana malala. Halleluja. Mila matoky an'Andriamanitra ianao am'izao fotoana izao dia matoky ny fitantanany anao fa misy foana ny zavatra tiany atongavana ao ambadika izao lalana hitondrany antsika izao. Halleluja. Tany tompo arieda dia tany tompo izy mbola tsy narabaintsika teo fa narabaiko daholo mbola tsisy olona hafa niditra teo ankoatran'le teo Eliana tahiny Jesosy nambinitso tahiny tompo matoky an'Andriamanitra ianao dia hanafin'ny voninahiny aminao anie Andriamanitra. Halleluja. Dia hitondranao hiakatra ambony Andriamanitra dia mahereza isika tsirairay avy
ahitra amin'ny ten'andriamanitra ary tsika andao ampandrosotsika ny anabavitsika ny anabavitsika soameva izay torantsika anatin'ny ten'andriamanitra amin'ity androany ity. Anabavy soameva moa de tsy izy akory fa ilay mpanao aky cuisine, le mpahandro sakafo eto amintsika eto a, mahay de mahay mihitsy a, men'andriamanitra talenta ary izy tsy hoe mpanao an'izany fotsiny fa sady manompo an'andriamanitra izy, mitahin'andriamanitra amin'ny asany. Alleloia. De ndao ry ampandrosoantsika avy hatrany izy ary mino hoe efa naka baiboly ianao a, de ndao ary a. Eno ny anabavy soameva tsika am'izao fotoana zao. Tahi tompo ary anabavy soameva, anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo atsika rehetra, tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompo atsika mianakavy. Ny ten'andriamanitra izay ho antsika androany dia ao amin'ny tantara voalohany andininy fahafito amby folo ka raisina andininy fahafito amby roapolo. Tantara 17-27. Ny soramandry dia ny nairan'i Davida nanao tempoly sy ny toky nomen'andriamanitra azy ny amin'ny haretan'ny fanjakana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho sitraka ao ny tay ny taranaky ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao. Fa izay tahinao Jehovah dia voatay mandrakizay. Alleluia. Amen. Isika moa ry havana, ny rahantsika naheno zany tenin'andriamanitra izany a, nisoratany atao amin'ny tantara voalohany a, de hozy izy hoe izay tahinao Jehovah dia voatay mandrakizay. Ry havana, rehefa tahin'i Jehovah anao dia voatay mandrakizay. Misy olona moa pastera dia efa difitra ny problema, efa difitra tanteraka mihitsy izy amin'ny olana izay rehetra mahazo azy. Misy ny sasany namitendakely mihitsy azy ary pastera, ary difitra hatramin'ny lohany mihitsy ny adi-piainana satria efa be da be loatra, efa tsy fantatra aiza no omboana. Na maro amin'izy ireo koa aza, na sika rehetra rehetra ry havana, efa tatra ny problema zany dia mametra-panontaniana foana hoe mbola mizaha toetra anah ve Andriamanitra? Amin'izany atsika kristianina mbola mametra-panontaniana ohatran'izany, mbola mizaha toetra anah foana ve Andriamanitra? Ahoana mihitsy ty vavaka ity sao de tsy misy zany Andriamanitra zany, sao de tsy misy zany Andriamanitra meny vavaka izany, asa tsy misy akory Andriamanitra mamaly vavaka izany, sa fandrebirebena fotsiny fivavahana, nahoana izao tsy mamaly vavaka, izao mihitsy no efa niangaram-bitana sa fa naninona? Maro ny fanontaniana mipetraka, maro ny nomonomona mipetraka. Nahoana afa tsy jeren'olona, nahoana tsy nenon'olona amin'izao problema mahazo zao. Ry havana, misy ane kristiana efa reraka, misy kristiana efa nafaly tena mihitsy ny fiainany, tena reraka izy. Ka io no mahatonga maro amin'ny kristiana ny verin-dalina. Satria maro amin'izy ireo dekorazy, maro amin'izy ireo kivy amin'ny fiainana, nefa tsy tokony ho zany atsika satria kristiana. Ka inona moa no ataontsika eto androandro pastera? Ny resaka antsika androany, ny tenin'Andriamanitra izay
Entsika androany amin'ny filazantsara pastera dia tsotra. Ny tomantsika ireo avatsika, ty ampilazana ireo olona fa mbola tsy nanary anao zany Andriamanitra. Mbola tsy nafoy anao zany Andriamanitra ry havana. Na dia meritreritra aza anao, nahoana mitontona ty amiko ny karazany problème, karazany olana ohatr'izao. Tena nafon'Andriamanitra ve aho? Nivaly ry havana, tsia anao tsy nafon'izany. Nampananteneny Andriamanitra anao amin'ny fiainana mandrakizay ry havana. Tsy foana Andriamanitra nampanantena anao hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, omena ny zanany lahy tokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy fa anona ny fiainana mandrakizay. Mino ny zanany lahy tokana anao dia anona fiainana mandrakizay. Maimaimpona ny fanomezana anao io mba hitondra anao ana fiainana mandrakizay ry havana. Miomana ny fiainana mandrakizay. Ary fiainana mandrakizay io moa ry havana, tsy eto a Fransy, tsy iainana eto amin'ny Fransy ny fiainana mandrakizay zany, tsy iainana any Madagasikara, tsy iainana any Amerika, tsy iainana any Alemana, fa iainana ao aorian'ny fahafatesana, ao aorian'ny fahafatesana, ambadiky ny fahafatesana. Fa raha mbola miaina eto an-tany isika ry havana, miorena tsara. Azony ny Andriamanitra, izay nomeny Andriamanitra atsika, azony Jesosy Kristy tompo. Fa io ny fiainana mandrakizay ry havana. Misy olona ane mahantra izy, mahantra fa diranovana, mijaly, nefa izy mifikitra amin'Andriamanitra foana. Nonina te azo fiainana mandrakizay. Ary koa tsy ho voatery ny mampalahelo sy mijaly ihany no anan-danitra ry havana. Ary anao rehefa mifikitra mafy amin'i Jesosy Kristy tompo, mitandrina ny didiny, mitandrina izay rehetra teneniny, manaja azy, dia ho azonao ny fiainana mandrakizay io. Ary tsy voatery ireo mampalahelo loatra na mijaly na reraka lava, reraka nitomany no azo fiainana mandrakizay koa, fa manjary reraka koa anao. Mety ho reraka ihany koa anao ho tonga anan-danitra e. Raha hitomany lava eo. Ry havana, ajanony ny ranomasy lava. Mba ajanony fa ampy izay miorena ho amin'i Jesosy Kristy tompo. Anao ny tempolony e. Vatanao io, vatany Jesosy Kristy tompo, vatan'Andriamanitra. Ataovy ao anatinao izy, minoa azy. Miorena tsara zony izy, ataovy ao anatinao izy, amin'ny fonao rehetra. Ary izany mahatonga olona koa miverin-dalina ndraindray hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Dia miverin-dalina izy, miafarany, satria tsy mamaly vavaka. Nefa kosa anao tsy miorina tsara. Anao raha miorina tsara amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy Kristy tompo mpamonjy, dia ho azonao izay rehetra irianao. Dia tsy ory anao, tsy manan-java-mahaory zany anao. Fa kosa ry hava-malala, tadidio fa misy fiainana fitahiana be dia be koa ny iainana eto an-tany. Azo iainana eto an-tany ny fitahiana ry hava-malala. Ny fiainana be dia be eto an-tany misy zany. Nefa izaho milaza anao ry havana, ny fiainana eto an-tany zany, tsy hoe mijaly raha miaraka amin'Andriamanitra, sanatria zany ry havana. Tsy hoe mampijaly miaraka amin'Andriamanitra, tsy marina zany. Voatatsara anao raha miaraka amin'Andriamanitra. Eto ambonin'ny tany antsika zao, miresaka eto ambonin'ny tany satria antsika rehetra mbola eto ambonin'ny tany.
fa mila fiorenana mafy ao aminy io ry havana. Misy fifaliana raha miorina tsara ao aminy anao, handray azy tompo sy mpamonjy anatin'ny fona anao ry havana. Misy fifaliana ry havana, miasa tsara anao, misy fidiram-bola, misakafo tsara, milamina tsara ny tokantrano, mivady aman-janaka sy ny ankizy rehetra, fahasalamana, ny fitahiana tonga ry havana. Aoka ry havana, mba hatoky an'Andriamanitra fa izy ny manao izao rehetra izao, izy ny manao ny mahasoa antsika, izy mamaly vavaka izy, raha ao anatinao izy ry havana. Maro koa olona, indraindray koa ny ry havana, maro ny olona manao l'amour par intérêt. Eto koa ny problème ry pastera. Manao hoe mba entam-bavaka mangata-bavaka mivaly ny vavaka ry havana, dia lasa. Nefa tsy tohizana akory iny. Tsy miorina tsara ho aminy, azo mivalim-bavaka, tsara ny tompo mamaly vavaka ny Andriamanitra mamaly vavaka Jesosy Kristy tompo. Dia lasa any dia any. Nefa anao tsy miorina tsara iny, anao tsy fidèle amin'iny, tandremo kosa. Fa raha miverina i problème iny, mbola hiverina i problème iny, bebe ny teo aloha indray iny problème iny. Mafy ny teo aloha aza ny problème nahazo iny, miverina betsaka mihoatra an'iny aza. Nefa anao tsy niorina, satria anao tsy niorina ry havana, satria anao tsy nandray azy fa anao nila valim-bavaka dia lasa. Ry havana, tsy mety zany. Aza miala azy, na azonao valim-bavaka, aza miala, tazoma izy, ampioreno ao anatinao izy. Ao nareo tantarako zavatra, hijorako vavolombelona kely anareo. Tamin'ny 2020 manko nisy fadian-kanina teto amin'ny Fandarina Andramakazaho. Raha nisy fadian-kanina dia nisy izay hoe nisy délivrance koa nataon'ny pastera momba ny tsatoka. Délivrance momba ny tsatoka zany hoe fanahy manambady ireny na mari de nuit. Dia natao délivrance zany izay rehetra olona matsapa fa misy an'iny. Dia pastera niteny hoe pastera Rado dia niteny hoe raha hoe misy sakasakana koa ny fiainana dia ataony délivrance iny dia afaka mandeha tsara ny fiainana dia mizotra. Dia misy vehivavy anankiray izay vao nalalan'ny pastera izy tamin'io dia nanoratra anarana dia tonga zany ny délivrance. Efa tonga zany ny délivrance dia nataony délivrance hoe ahoana ny problème zaho izy misy fanahy manambady angamba vadiko lasa efa taona maromaro zay lasa izy dia mbola tsy niverina hatramin'izao ary za koa izy zaho tsy tena mivady olon-kafa zany fa nivadiko iny ihany tiako nefa izy efa lasa tsy fantako mbola tsy nahazo vaovao na efa maty na tsy hita tsony fa za fa tsy naheno azy tsony pastera tanatin'ny taona maromaro sy volana maromaro. Dia nataony pastera délivrance. I délivrance io ry havana tamin'ny 19h. Eno tsara ty ry havana. I délivrance io tamin'ny 19h. Sabata io. Vitan'ny délivrance tamin'ny 19h. Marobe olona nataon'ny pastera délivrance tamin'izany. Dia 19h ny délivrance dia nijanona teo zany ilay fandarana, ilay délivrance vita. Dia tamin'ny 21h nisôny ny telefôny tao an-trano an'ity ramatoa fa hoe miverina ny vady niantso hoe ty za ry vady malala, ty za chéri fa hiverina anao. Mahazana koa iny pastera. Dia tamin'ny borosy nify moa ka ramatoa ty dia nisôny ny telefôny dia niazakazaka nankalay telefôny. Dia inona hoy zareo voatelin'ny ramatoa ty hatramin'ny le dentifrice le brosse à dents dia nipitika tsy hita mihitsy taiza nipitily brosse à dents. Tena niorakoraka niantso amin'ny pastera, pastero nivaly ny vavaka pastero. Angamba pastera amin'io efa vizana sady reraka
tamin'ny délivrance mbola natsotsoina indray koa. Pastera, nivaly mivavaka e, niverina ny vadiny e, ô pastera, derena ny tompo e, misaotra. Andriamanitra teo nanao fahagagana sy mirakla satria nonino zany niorona tamin'ny nonino teto namaly vavaka Andriamanitra. Tsy iza moa vehivavy teneniko aminareo zany fa i Soameva. Soameva zay miresaka aminareo io, mitorotena aminareo. Hatramin'izao tsy niala tsy niala amin'ny Jesosy Kristy mihitsy i Soameva hatramintsika miteny izao. Fa Andriamanitra rehefa nanao zavatra tsy sady varotra mihitsy. Andriamanitra rehefa nanao zavatra tsy izy fanontaniana zany mihitsy. Rehefa nanao mirakla izy tsisy hoe andrasako kely sa ino sa espace-ny 2 heures de temps ry havana. Tao anatin'ny 2 heures de temps dia nivaly nivavaka olona tsary, olona efa niala na efa ela tamin'ny taona maromaro, volana maromaro, ny telefony. Mirakla an'izany. Ry hava-malala, hain'Andriamanitra anao io na fidèle na tsy fidèle aminy. Hatramin'izao ny vavaka rehetra izay angatahako dia mivaly ry havana. Tsy hoe anao publicité eto, tsy hoe anao propagande sanatria, fa navalim-bavaka eto amin'Andriamakazaha ao tantaraina aminareo efa mavonjy anareo zany ry hava-malala. Hatramin'izay nivalian'ny vavaka voalohany teto nenaha ziska hatramin'izao tsika miteny izao na ny zavatra eritreretiko aza mbola tsy entina mbavaka dia efa mivaly koa miorena tsara. Rehefa mahazo valim-bavaka aza maimaika miala zany fa anao ne raha mijanona anao may mitombo ny valim-bavaka ao e. Fa raha mandeha anao itsy ny me valim-bavaka no mialaala azy, anao tsy orina aminazy. Ka zany ry Andriamanitra, ka zany ry hava-malala mamaly vavaka Andriamanitra. Misy fotoana Andriamanitra manao fahagagana sy mirakla eo amin'ny fiainana fa aza maimaika miala azy raisa ao anatinao. Ho tombo tsy mpamonjy ry havana. Raiso izy ry havana amin'ny fo malemy. Meo azy ny fonao atolory azy ataovy malemy eo anatrehany. Indrindra amin'izao andro alohan'ny faran'izao ry havana. Ndao anatitra ny fiainatsika eo aminy isika manamasina tena ry havana. Miakanjo akanjo fotsy, diovina any anatin'ny fo ry havana. Raha misy olona nanao lahelo any, ndana mifonany aminy. Raha misy olona nanao lahelo, izy teneny hoe mamela heloka zaho, mamela heloka zaho, na namanao, na havanao, mamela helo ry havana. Tsisy dikan'izany fa mitandrina eto ho anan-danitra, manomana ny fitoerantsika anan-danitra ry havana. Ka zany izy ry havana, manantena sy mino atsika rehetra. Fa ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe izay tahin'i Jehovah dia voatahy mandrakizay. Ka ho tonga amintsika tsirairay ny fiainana mandrakizay sy ny fitahiana be dia be eto an-tany ho amintsika ny fiadanana sy fahasoavana ary ny fahasambarana fa ho an'i Jehovah Andriamanitra tompon'ny sabata irery ihany voninahitra. Alleluia, amen. Soarantsika n'Andriamanitra, soarantsika nanabavintsika Soameva, izany tenin'Andriamanitra izay nizarainy teo izay. Alleluia. Mankasitraka. Mamy raha nabavy Soameva, mamy. Tsy haiko ny olona izay neny fa za aloha dia tsy hoe fandokafana fotsiny hoe tsy mandeha amin'ny laoniny fa mamy ilay toriteny ary misaotra anao fa tena matsiro sady mampitaitana kely. Ay izy ihany kely olona nyteneny ry havana, joro vavolombelona, izy ihany kay. Ny hainao mantsy hoe ho teneniny ve hoe iza dia niteneniny, ka zany mamenatra tahian'Andriamanitra izy. Ary anisan'ny efa teneniko foana fa
safady ny olona eto amin'ny groupe miaraka aminay eto dia anisan'ny tanalarana voalohany ny anabavy-soameva raha tamin'ny fandraisana valimbavaka satria izany tenenanareo zany nieny teo izy loha dia niditra tamin'le groupena olona délivrena izy tamin'izay zay manana olana raha-tokantrano sy ny sisa misy fanamanam-bady sy ny sisa ny tsatoka sy ny rehetrarehetra maromaro olona eo amin'ny telopolo tamin'izany tato anaty groupe niditra tamin'ny fivedikana fa nisy any mbola tafajanona eto hatramin'izao zany anabavy-soameva zany ary olona afaka ary samy joro vavolombelona taminareo mahavariana fa ny andro voalohany ny fiady any izy ny messageny ny coup de téléphone ny tonga voalohany fijorona vavolombelona tamin'izany vita za vo namarina ny délivrance ny olona sasany ny azo tonga ny message hoe no tsy nampozina ke zany ravana tsy nampozina ke zany ravana malala zany hoe vadinao efa mataona ny tsy tonga teo efa nataonao veloma efa tsy hitanao tsony délivrena ny androany alina amin'ny 6 alina tonga ny kody tsy hita mihitsy hoe zay tsy hitany hatramin'ny pitihany brosinify ny mandrakitina ny pitika tena taitra loatra hoe tena sao dia mba manofy ary zany eritreritra mihitsy tamin'izany nahazo valibavaka sady tsara le nahazo valibavaka fa ny zavatra mahazatra rehefa misy olona mahazo valibavaka indrindra hoe mbola tsy niorona akory nefa nahazo valibavaka dia tsy hitanao eo aiza tao zao le olona tamin'ireny niaraka tamin'ny anabavy-soameva firy ny tafajanony izy ny anisan'ny voalohany mbola tafajanony eto hatramin'izao zay hoe mety tsy ho tafahorina ny vehivavy satria mora nahazo valibavaka satria ny olona rehefa mora mahazo valibavaka dia mora mandeha fa ny anazy tsy zany io izy mbola hitantsika eto ary izy manana tranao indray androany hoe miorena tsara halleloia ary misaotra azy ahako joro zany fijorona vavolombelona zany ngeravana indraindray misy olona mieritreritra hoe izay nomena voninahitra amin'izany na hoe ny fandarana andramoka izao ekena kosa aloha fa misy valimbavaka eto inary ny ataontsika eto zay kosa ve dia tenanao hoe aza miaritra eto nareo fa tsisy ninona valimbavaka zany eto avy tena misy valimbavaka eto ka tsy solonify no mipitika fa tena le brosinify le brosse à dents mipitika izy tsy manao solonifyko fa ny fijona vavolombelona tsy fanomezam-boninahitra anay sanatria na zay ary tsy sahandray an'izany fa ho an'Andriamanitra zany ndray masy misy olona hay dia momainareo manome dia misy olona rehefa ohatra zany ohatra hoe mandray valimbavaka dia tsy tenenina anay satria sao dia hoe ireare zay hoe zay ny tena izy mbe vaovao ihany zay mba hifaliana eo anatrehan'ny tomponay ihany koa halleloia fa zava-dehibe ny valimbavaka ary lenay dia zao foana lenay rehefa mivavaka dia tokony isy valimbavaka satria tsika eto maninona ny misy valimbavaka eto tsika tena manam-pinoana ary ndrindrindrindra na ny mpitondram-bavaka manam-pinoana ny olona entinam-bavaka anabavy-soameva isan'ny mampiavaka azy izy manam-pinoana be izy rehefa entinam-bavaka izy tonga izy dia mino fa to dia tanteraka dia tsisy hitanao teny teo tsy nisy zavatra mbola nentinam-bavaka tamin'ny anabavy-soameva ka tsy nivaly teto satria mahafinaritra be miara-miasa aminazy satria zay mivavaka ho azy manam-pinoana izy entinam-bavaka manam-pinoana misaotra anabavy maolo falia halleloia misaotra anareo anabavy lovely ary dia misaotra betsaka ny anabavy-soameva tsika atao anatin'izany toriteny tena mamy avy nandalo fanosorana halleloia no sady joro vavolombelona name voninahitra an'Andriamanitra nisan'ny hoe mba manana rehare kely amin'izao fandarantsika izao ihany koa hoe eto izy mijoro eto izy dia mba mitarika anareo ihany koa hoe miorena tsara rehefa eto aza mandalondalo fotsiny fa marina ny tenin'ny anabavy-soameva mijery ny toepontsika inge Andriamanitra ravany ary izy raha tamin'ny voalohany izy dia nahazo dia satria fantatr'Andriamanitra koa izy fa iorona ny tanjon'Andriamanitra ravana malala za aloha eto misaotra anareo rehetra zay makasitraka anazy makasitraka ny anabavy-soameva isaorantsika izy amin'izany teny soa mamy zany ary nareo raha misaotra anazy dia andrisika anazy mbola androso bebe kokoa ihany koa halleloia zao nge ravana malala ity misy zavatra tena mba mampalahelo kely ty zavatra ty miloana tirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra ravana efa miditra amin'ny tenin'Andriamanitra ihany moa tsika Andriamanitra ravana tena tia mitahantsika rehetrarehetra halleloia ary tsisy zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra ohatran'izany hoe ianao tahiny isika mivavaka dia tahiny fa zao ry havana malala ny tena olana sy mampalahelo dia zao ny fitahiana ny akabetsahan'ny olona ny fitahiana zay ataon'Andriamanitra
amintsika de lasa fatiantoka indray ho an'Andriamanitra. Za ry havana malala de vavolombelona fa mahita ako fa ny fitahiana zay ataon'Andriamanitra amintsika izay tokony ampandroso atsika indrisy fa vao mampihemotra atsika. Mampihemotra ny sasany andao tsy atao hoe tsika, tsy tsika zany. Za mahita olona ary mahafantatra olona maro rehefa mahantra ary zany mahatonga ny fiainam-bavatsika, ny fiainam-pivavahantsika, ny fiainam-panompotsika ohatrany tsy mety tonga eo am'le tena mahafinaritra be. Ny antony de zao mivavaka atsika ry havana rehefa mbola sahirana, mitandrina fahamasinana tsika ry havana rehefa ohatra tsika mbola tsy manana vola andehanana any amin'ny esthéticienne, any am'ireny mpanao make-up reny any am'ireny mpanao maquillage reny afaka mbola tsisy an'le le vola anaovana an'ireny manao volomaso isan'andro sy manao karakara tarehy isan'andro de manam-pahamasinana tsika. Fa zao ny ahitana anao fa olona mendrika ho tahian'Andriamanitra ianao de raha tahian'Andriamanitra ianao voamenao manamaso tena. Tahian'Andriamanitra ianao voamenao, alleloia, voamenao mandroso. Fa ny fitahiana ry havana, Andriamanitra de niteny, Andriamanitra de tena niteny, Davida de tena niteny nanao hoe ary noho izany Jehovahandriamanitra satria anao n'Andriamanitra renao efa nilaza izany zava-tsoa zany tamin'ny mpanomponao de ho sitraka ao ny tany taranaky ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao izay tahianao Jehovah de voatany mandrakizay. Sitraka Andriamanitra, tena sitrapon'Andriamanitra ny taha sy ny taranako, ianao sy ny taranako tena sitrapon'Andriamanitra. Na de zao foana ny havana mba zavatra mba traikefa ny ainako miaraka amin'Andriamanitra. Arak'le teniko anatin'le toriteny zarentsika matetika iny le mbola tsy arovako any anabavy avao koa lamba bleu manolobaka mangamanga iny izay anisan'ny sarika olona maro indrindra taminareo teto iny toriteny iny de niteny tamin'iny hoe Andriamanitra tsy fahavalo-pitahiana fa Andriamanitra tena mitahy. Fa zao ry havana malala, ny olona rehefa tena tafaraka lalina amin'Andriamanitra adinonao hatramin'izany mangataka fitahiana zany satria fantatrao fa tokony ho anao tokony ho anao zany ary fantatr'Andriamanitra fa tokony ho anao zany. Ny jentilisa no mikatsaka an'izany fatratra fa itsika fantatr'Andriamanitra fa tokony ho an'ny malalana zany. Izy ary tsika malalan'Andriamanitra isika fa saingy mampalahelo de zao mitondra antsika makaiza ny fitahiana, mitondra ny olona makaiza ny fitahiana nefa Andriamanitra vonina ny tahantsika mandrakizay. Andriamanitra de mifidy atsika rehetrarehetra ary rehefa mifidy atsika Andriamanitra de manana fitiavana atsika izy ary tena tsy te hafoy atsika izy. Ary Andriamanitra de te haneo amintsika foana fa eo akaikitsika izy arak'le irany inoantsika teo. Amen rana Bavy marina zany. Ny fitahian'Andriamanitra zany manaraka atsika zany. Amen. Raha tokony hanao seminaire amin'ny fitahiana ho an'ny olona de zahako raha zany hanao seminaire ary seminaire isan'andro no ataontsika eto. Zao fandarantsika hoe seminaire isan'andro ao ny fotoana mbola anaovantsika zany seminaire ny fitahiana zany raha ilainy zany. Fa ny ao anatin'izany de tsisy afa-tsy resaka fitiavana an'Andriamanitra fa katoavana an'Andriamanitra reny no mitondra fitahiana. Fa na ho totofanao seminaire ny fitahiana mandra-pahafatiny aza ny olona fa tsy ho tia an'Andriamanitra de tsy handeha amin'ny laoniny zany. Hitavita nge ry havana tena tia an'Andriamanitra. Hitavita nge ry havako malala tena tia an'Andriamanitra. Jerenao tsara
davida teto a naniranao zavatra ao an'andriamanitra tsisy nanery anazy tsisy nanery any davida hoe ndana ianao a hotahiko anao ary davida ataoko mpanjaka manaovy ianao tepolo anahy tsy andriamanitra ny teny azy an'izany tsy ny olona koa ny teny azy an'izany fa ny ainga tany anatiny fotsiny aingam-panahiny fotsiny tany hoe ny naniriny davida anao tepoly sy ny tokony men'andriamanitra azy ny amin'ny aretany fanjakany soramandry dia mahazavany rehetrarehetra eo davida naniry hanao zavatra ao an'andriamanitra andriamanitra rehefa nitirijironao tsara vakinao ny tantara fa tsy navelan'andriamanitra nanao akory izy nje marina daholo zany teninareo zany a vakiko kely daholo aloha ny teninareo mahafinaritra anahy kosa ny teninareo rehetrarehetra alleloia ndasy lo vakiko eo manomboka eo amin'ny teniny izavy reto mahafinaritra be reto ny teniny vakiko manomboka eo amin'ny teniny lovelitina tonga ho azy tsy ampozina ny fitahina sy valimbavaka tsy mila andrasana akory alleloia de tsy vakiko ny ainam-bavorodina satria tsy maintsy mikasika an'le zavatra teo fa ny amandray zao irehatra amin'ny fitiavana sy ny fanomponanao foana jesosy malaza satria te ahita ilay plasy nomaninao anay eo any aminao alleloia de mampirelo moa fa mijaly connexion rodina entinambavaka izy ozy anabavy arysoa tsy enjehana ny fitahina fa manaraka ho azy fa mila mikatsaka mandrakariva azy sy ny fanjakany alleloia anabavy arysoa ianao moa de ohatra nefa ianao sy ando andri ao ambony hoe andriandri iando andri voingakaiky anareo teto fahitana hoe tonga de azonareo le zavatra tokony atao tonga de midira taka ny tompotrano fa tsy misy tompony ty fandarana ty fa tsika rehetrarehetra de mahafinaritra daholo le teninareo rehetrarehetra ozy izy maholo falia hoe nampianarina za nampianarina teto vo nalala hoe kay ny fitahina tsy takina fa manaraka ho azy rehefa makato amen tahin'andriamanitra io anabavitsika io alleloia ry havana ny fitahina araka ny teny-dralatovy falilay ritovy zay tahina jehovah de voatamandrak'izay ry havana teo tahin'andriamanitra ianao de tiavo andriamanitra ny olona ty de tsy vidina amin'ny fitahina fa ny olona ty de tahaka ny davida tsy nampitambazanina ninninina fa ny soa vitan'andriamanitra tamin'ny hatramin'izay de efa ampy aniriny anao ny tepoly firifiry ny olona le fatahin'andriamanitra firy taona tsy manana eritreritra anao ninninina amin'andriamanitra zany manova zavatra ao an'andriamanitra ianao rehafana teto davida tena nytena naniry anao tepoly tena tao ampony tena nyrehatra tao ampony mihitsy ny anao an'izany jerenao tsara davida ry havana anisan'ny mpanompon'andriamanitra nanana an'izao eritreritro zao andininy tantara voalohany toko fitobola andiny voalohany ary davida raha mipetraka tao an-trano de nanao tamin'ny natana-paminany hoe ankory zato za mitoetra amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'ny fanekeny jehovah kosa mitrano mitoetra anatilay firy amintsika mety mieritreritra ohatr'izany firy amintsika no mety mieritreritra zavatra ohatr'izany hoenao matory anaty trano sedera de ohatrany tsy mandra ny sainao hoe fiaran'ny faneken'andriamanitra ny atramotrano lay nefa zato anaty vila firy ny olona afaka eritreritra an'izany zavatra zany eto hoe tsy mandry ny sainy zay rehavana malala tsony efa vombelona kely nareo zay atao trano atao tokantrano de zay menakavy kely samy mampiasa telefona atao samy mampiasa ordinateur atao na ny zanakely ndray moa zao amin'izao hoe mianatra en ligne ny fianarana fa zay rehavana malala misy fotoana raha misy safidy tsy maintsy atao misy fotoana zay ny zanakay tianay be fa ny zanakay de mbola aorinan'andriamanitra ohatra teneniko anao zao fandarana zao ohatra raha misy fitaovana mbola tsy tomombana am'izao fandarana zao de mandefitra ny zanakay mandefitra ny anay tsy possible aminay ry havana zany hoe ny telefona ampiasainay telefona tsara tarehy be vaovao be sy ny sisa fa ny an'andriamanitra ampiasainay ratsy be
de mamperitreritra taka davida fa hoany zany matoetina trano sy de nefa ny tranolay trano ny fiarany fanekena mitoetra ao anakilay indrisy fa ny olona rehefa andeha mariazy de mahavita manao akanjo tsara be mandany vola andeha mariazy io sandralalaina ta in jesosy sandralalaina alleloia izy koa mbola tsy nanapaiko robin full of grace efa nanapaiko toke rehefa anao zavatra ny olona ohatra anao adidy any amin'ny fianakaviana na ohatra any anaty fiangonana de misy an'ilay rakim-pisaorana indrindra moa rehefa fetin'ny taranaka ka hotononona ny anaran'lay olona nanome de manome be debe ny olona fa rehefa anao fanatitra any le mangingina ny olona ka atao anaty valopo fanatitra misy fotoana ary mbola mieritreritra kely ndray de mbola misy dépense eritreretinao mbola le anona kory dada mbola anao anasolo kely le fanatitra rehefa ny am-piangonana rehefa andeha mariazy ny olona tena mety tsara fa rehefa andeha hivavaka tsotra tsy de maninona ary havana malala i davida tsy nety an'izany ozy davida ohatrany tady lasa loza zany a za eto matory tsara fa ny n'andriamanitra ohatrany anaty tranolay zaho izy anao tempoly a tsy ny onony davida ary havana malala zany ny olona atao hoe tia an'andriamanitra mieritreritra an'andriamanitra hoe aiza hoaiza moa andriamanitra am'zao ahoana moa zao ny n'andriamanitra ahoana moa zany zao ohatra zao nitsangana teo amin'ny fandrinana izy natana-paminany koa moa ny teny hoe ataovy zay ataon'ny tananao atao ataovy zay rehetra oponao andriamanitra momba anao indrisy ataoko hoe indrisy aloha andiny fatelo nefa tamin'iny aliny any de tonga tamin'ny natana ny tenin'andriamanitra ny hoe andeha lazao amin'ny davida mpanompoko hoe izao no lazainy jehovah tsy anao ny anao ny trano itoerako inona moa zany ravana efa tsaronay zany hoe manao fiangonana ohatra de tena mandeha ny fanetanana ilaina ny fiangonana manao fiangonana mpino rehetrarehetra samy mitondra zay vitany alleloia de mandeha ny fanetanany tompona andraikitra de ara-dalàna zany tsy maintsy etanina fa teto ry havana malala ny etaniny fony davida anao an'ilay tempoly fa andriamanitra reny teny hoe aza manao be de be ny olona mitsoka didy mitsoka andraikitra be de be ny olona vo mieritreritra hoe misy fotoana zay tamina fiangonana de misy fotoana tsy ampy ny ofa ny hitanao ofa manofa zavatra manofa trano ianao de tsy ampy ny ofa ny trano de tsy ampy an'izany ny fanatitra de ny olom-bohositra ny olona izay olom-bohositra io no mifanampy manao cotisation fa rehefa tonga ny fotoana misy olona mihitsy de mavita somary mandeha mialaala aloha kely mba hiala amin'iny le cotisation iny miala ny olona tsy te hanao zavatra ao an'andriamanitra davida ry havana manana fantatr'andriamanitra ny taopony andriamanitra ry havana tsy le zavatra any aminao iny hoe tsy ampy tsisy an'iny de mahanitra andriamanitra fa andriamanitra lay toeponao inona ny toeponao hitan'andriamanitra ny toepony fa izy mihitsy ny teanao zao ny tenin'andriamanitra ry havana ozy andriamanitra hoe tsy anao ny anao ny trano itoerako tsy hoe tamina fasianana ny tenan'andriamanitra enao tsy anao ny trano itoerako fa taka amin'ny ten'andriamanitra hoe davida hitako ny zavatra tianao atao fantatro ny plan anatin'ny sainao fantatro ny zavatra tianao atotona anaovana zany tempoly zany raha ny fahafantarako ny fitiavanao aho izy andriamanitra fa zao tazomy ny volanao halleloia tsy anao ny anao an'io ozy andriamanitra hoe zangy eo sisy mbola tsy nitoetra tao an-trano hatramin'ny tondrako ny israely niakatra ka mandrakandroany fa ny findrafindra toby sy ny findrafindra toerana hitanao ry havana andriamanitra
rehefa tianao Andriamanitra tsy mila manery anao zavatra ho azy zany izy. Ary Andriamanitra de tadidio fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anao trano anay ianao omby anay ve zany trano zany, ny lanitry ny lanitra aza tsy ombony voninahitra. Halleloia. Izy Andriamanitra zany sisy findrafindra sy ny findrafindra toerana eny ary tamin'izany rehetra ny findrafindrako niaraka tamin'ny Israely zany moa nisy ny tenenako akory va mpitsara ny Israely izay nitendreko mpiandro ny oloko hoe nahoana tsy nanao trano sedera ho anareo. Zary avana zany teo amin'ny toeran'ny Davida tena latsaka ny ranomasoko tamin'ny teny io. Hitanao ry havana, tsapan'Andriamanitra teto fa nitombo ny fitiavan'ny Davida an'Andriamanitra noho ny olona rehetrarehetra izay nandalo teo aminy. Tsy mba nisy olona zany na dia anankiray tao amin'ny baiboly nanana faniriana hanao trano an'Andriamanitra fa mandehany fotsiny ny olona. Ary Andriamanitra raha tamin'izany izy nite hanao trano de tsy maintsy niandry anazy ny teny tamin'ny olona izy hoe manaova trano vao nietsika ny olona hanao trano. Zay ny hevitry teny io. Tian'Andriamanitra ho fantary Davida ry havana malalako fa raha tiany mipetraka amina trano efa nisy olona be dia be tany alohan'ny Davida tany tendreny fotsiny hanao trano de vita ny trano. Ohatry ny teny Andriamanitra hoe Davida, fantatro ny fitiavana ho ahy, tazomy ny volanao, tazomy ny rehetra aminao, fa fantatro ankehitriny fa tianao trano anay ianao. Fa zao Davida avelao ahy am'izao fotsiny, miadany ianao, halleloia, petraho anaty trano sedera ianao, fa za ao an-danitra ao efa fitoerana masina sy ngeza be mahamirapiratra ny fitoerako ao. Ry havako malalako, halleloia. Manao ny toe-ponao, ny toe-ponao de jeren'Andriamanitra andro aman'alina. Misy ny olona tany aloha rehetrarehetra tany mety efa nieritreritra keliny hoe sao de tokony hanaovana trano Andriamanitra fa zao miala an'izay resaka izay. Misy olona ary tsy lozan'izany ny olona le fanompoana an'Andriamanitra vao mitady izy resaka vao mitady mofopofona misy resaka vola tonga de mitsoka, tonga de miezaka miala an'izany zavatra zany satria maninona tsy te hanao zavatra ao an'Andriamanitra na kely azy. Nefa tsara fantatrao fa vao mahafaly ho anareo izay teo amin'izay toerana izay nomena anareo androany fa tsy ilain'Andriamanitra kay ny volanareo. Tsy ilain'Andriamanitra. Tsy ny volanareo, tsy ny volako no ampanankarena na ampahantra an'Andriamanitra. Tsara fantatritsika zany. Milamina tsara zany nareo le ohatra vao mitady hisy risa-bolana de fa miezaka mihitsy miala. Misy filman'ny Louis de Funès zay raha tadidinareo, manao fanatitra izy de mitsoka be ale mpanao fanatitra izy de mitsoka an'ile rahoto sady fanatitra izy teko izy nareo tamin'izay mbola kely nitan'izay film zay. Tsy te hagnome vola kahidy be mihitsy izy de tsy te hagnome izy manan-karena de tsy te hagnome vola de tsy mba tsy tiava mandeha mivavaka le tonga le mpitady fanatitra iny de mitsoka an'iny de enjehan'iny le mpitady fanatitra iny fa nitany film iny nareo tamin'ny mbola kely. De misy ohatry zany. Ka ny olona nangery havana malala de zao hoe Andriamanitra mahita ny anatin'ny fotsika. Ary Andriamanitra, halleloia, de afaka mitaha. Avy amin'Andriamanitra ke fitahiana. Tsy avy amin'izy. Ny atao hoe fitahiana. Zay mba tonga antsika tsy miteny mihitsy hoe fitahiana avy amin'ny devoly. Fa ny atao hoe fitahiana de avy amin'Andriamanitra ihany ny atao hoe fitahiana. Fanomezana, fahatsorana, fahasoavana izay nomen'Andriamanitra no atao hoe fitahiana. Halleloia. Ny atao hoe fitahiana de tsisy mihitsy hoe fitahiana avy amin'ny razana na fitahiana avy amin'ny devoly na avy amin'ny dadarabe fa rehefa miteny hoe fitahiana tsy miteny zany fitahian'Andriamanitra sy ny razana zany. Ny razana tsy mitaha. Andriamanitra ihany no manome fitahiana. Ny atao hoe fitahiana de avy amin'Andriamanitra, tsisy ny fitahiana avy amin'ny mpanjaka akory fa ny fitahiana de avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny hanome ny fitahiana. De Andriamanitra mijery antsika rehetra rehetra.
za tena misy olona tsy afaka tononoko ny anarana satria zany olona zany de niteny mihitsy hoe tena zaza tenitenenina fa za mahita olona vitsivitsy fa tena manana toe-po afo zany ry havana malala mahafantatra ny tenany zany olona zany. Ny fitahin'Andriamanitra ry havana malala de raisina avy amin'ny alala ny toe-po. Zao ny tenen'Andriamanitra teo am'le fotoana ny tenenan'i Davida mihitsy hoe za no anao Andriamanitra ohatrany tsy mionona fa tena anaovako trano tsara be mihitsy ianao Andriamanitra, mbola tsara lavitra no ty anaty. Zao tenen'Andriamanitra. Mbola tsy nisy olona tany aloha tany nitenenako hoe manaova nahoana ianao ny aseko anao fa saingy zao na de tsy aseko anao azy ianao ry Davida hitako ny toe-ponao fa saika anao ianao. Ary Davida saika anao zany tsy hoe nanao sinema andeha mody anao trano de atao kitan'Andriamanitra fa tena anao de tsy tena tao am-pony tena nangalany mpaminany mihitsy nahaka ny heviny hoe za mba te hanao trano an'Andriamanitra. Ianao ry havana mba mizara ianao manao zavatra ho an'Andriamanitra zay hatramin'ny nandraisana ian'i Jesosy hijoroky vavolombelona aminao ty zavatra ty hatramin'ny hatramin'ny nandraisana ian'i Jesosy eny na de tamin'iza mbola tsy nandray an'i Jesosy ary fa hatramin'ny taona fahaenina kilasy fahaenina tany am-pianarana nanomboka nanaovako zavatra ho an'Andriamanitra. Kilasy de 6e nanomboka nanao zavatra ho an'Andriamanitra. Tao anatin'ny ditrako ary havana mbola tsy nitsahatra nanao zavatra ho an'Andriamanitra. Fa izay mivady ireo nanomboka tamin'ny fotoana nandraisana ian'i Jesosy isan'andro de manao zavatra ho an'Andriamanitra. Tena manao zavatra ho an'Andriamanitra amin'ny fo. Ary tsy hoe manao an'iny zavatra ho an'Andriamanitra iny mba handraisana zavatra ho arinan'iny fa tahaka ny Davida ihany efa tonga ao anaty trano sedera izy de te hanao zavatra tahaka ny hoe hamaly fitian'Andriamanitra. Halleloia. Ady zao misy ankizy ato amintsika ato manomboka manao asan'Andriamanitra izy de manomboka mandany vola izy manomboka manino zany manatsara ny asan'Andriamanitra ataony izy ka ny asan'Andriamanitra ke misy dépense. Ny asan'Andriamanitra ke misy dépense. Tsy io sanatria hitaraina tanamiepaka sanatria ny vava ary tsy anaovana SOS fa tsara fantarao ve ianao no mijery an'izao fandarana zao de venao zavatra ataotao foana zao. Misy zavatra tolotra an'Andriamanitra ny fahatanterahany zao ary ataonay zany mandra-piavin'i Jesosy ary ataonay amin'ny fonay ary mbola manontany foana hoe Jesosy inona indray mbola tokony atao. Alleloia. Fa te hanao trano anao zay Jehovah Andriamanitra. Ahoana zay Jehovah Andriamanitra mipetraka ato anaty trano sedena fa ahoana ny ianao nipetraka anaty tranolay tsy mety zany. Za mitsodrana anareo rehetra zay hoe manao asan'Andriamanitra any aminareo reo de manomboka manatsara an'izany manomboka manisy vidiny an'izany de manomboka manaraka ny volanareo de ny zavatra tenako anareo arabainareo. Alleloia. Fa manao zavatra ho an'Andriamanitra. Misy aminareo reo tena tonga de manolo telefônina tsara mba hahafahana maninona mba hahafahana na de manaraka fandarana fotsiny ary hahafahana mba mizara amin'ny olona de ny antony fidanareo telefônina tsara de resaka asan'Andriamanitra ny tonga de eritreretinareo manao zavatra ho an'Andriamanitra zany. Alleloia. Izy zany vaovao tao narabainy aina teo Marie Juliana Zesy saika nitovy anarana tamin'ny Darlene. Fa zao ny tenin'Andriamanitra ry havana rehefa hita ny fahavononan'i Davida zao ny teniny andiny fahafito koa lazao amin'ny Davida mpanomboka hoe zao ny lazain'i Jehovah tompony maro zany nahaka anao tany Antsa de avy any amin'ny andrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Halleloia. Ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao ka naringako tsy eo anoloanao fahavalonao rehetra ary omeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Halleloia. Ary hifidy tany ho an'ny Israely oloka sady amponina azy ka de andro fa izay amin'ny firenentsika tsy hanana ia itsony ary ny zanaky ny faratsiana tsy ampahory azy tsony tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro zany indreko tsara ho mpifeny Israely oloko
ary aheriko avokoa ny fahavalonao rehetra. Halleloia. Ary ambarako aminao koa fa Jehovah mety taranaka anao, ary efa tapitra ny andronao ka lasany amin'ny razanao ianao, de atsangako ny zanako anankiray mandimby anao izay isa miteraka ao ary ampitoeriko ny fanjakany. De ihinanao trano ho ahy. Halleloia. Ary za kosa mpitoetra ny seza fiandriana no mandrakizay. Izaho reny arizy zanako, ary tsy anaisitra ny famindram-poko aminy tahaka ny tsy naisorako izany tamin'ilay nidiasinao. Halleloia. Fa ampitoeriko ao an-tranony koa sy ao amin'ny fanjakako mandrakizay izy, ary ampitoerina mandrakizay ny seza fiandriana. Inona daony ny anton'izany zavatra tenen'Andriamanitra zany? Ilay toe-pony Davida tsy nahita tory. Ilay toe-pony Davida ohatrany tsy nentiny lamitsaina ny eritreritra an'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra sao de mba tsy mety za ato anatin'ity trano sedera ity, fenao any anaty tranolay. Ry havana malala, ndraraka ny tenin'Andriamanitra. Ary araka izany teny rehetra izany ny fahitana zao ny lazainy tantana tamin'ny Davida. 19. Vokatry ny te-pony Davida hanao zavatra. De zao tenen'Andriamanitra andreo izy. Tsy nanao kory izy. Tsy namoaka izy na 1 franc ray ravana, na 1 euro na ariary. Nanao an'ilay tempoly. Ary amin'ny Davida tsy raisiny ho tombom-barotra ny tsy fanaovana izany, fa tena nalahelo izy, tsy afaka nanao an'izany. Fa raha ho antsika izany ohatra, tsy tsika aloha izany tsy ohatr'izay, miala tsiny. Ho an'ny olona sasany izany fifalia tsy voaka ola reny ka fa tsy anaovana. De mety miinsiste eny, sao de mba ianao ko efa miteny le olona hoe tsy atao, de inona ary ty? Faly. Sao de efa mivitanana zavatra hafa amin'izay. Dao hivitanana inona fiditsika? Dao tsy hanao tempoly zany, dao hividy tomobila tsara be. Fifaliana be mihitsy. Satria iny Andriamanitra fa niteny tsy anao, fa i Davida nitomany. Tena tsy hanao azy zavy de tsy hanao trano anao Andriamanitra. Betsaka ange ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Hoy Andriamanitra petrahy ianao. Halleloia. Petrahy ianao. Zao anao ihany ny zanakao. Halleloia. Fa ianao hipetrahy ianao. Amen. Petrahy ianao. Ny zanakao ataoko fantatr'Andriamanitra fa fahasahiranana ny zany manao tempoly. Efa betsaka ny zavatra ambany lalovan'i Davida ary havana malala. Ny andro toko-piainan'i Davida ary havana de lany ny teny amin'ny fitsoahana. Lany ny teny amin'ny fampianarana ny olona tany anaty zohy. Lany ny teny amin'ny tany anaty zohy. Iteny tsintonao tsara. Ny fiainan'i Davida ary havana malala tao anatin'ny 7 taona de tsisy afa-tsy ady. Nitsoka tany anaty zohy, niaina tany anaty aram-bato, niaina tany nitsoka, nandeha ninakany, napetran'olona mitsoka manavotraina. De eritreretinao Davida io vao taona vitsivitsy fotsiny izy io niadana io. Fa tsy niadana efa 80 taonany. Vao taona vitsivitsy niadana de efa tsy nilamina sainy hoe Andriamanitra ohatra miadana be any efa ianao ohatra ny anaty trano hoe ry havana malala. Hoy Andriamanitra hoe Davida, betsaka izay fazakazaka vitanao zay. Amen. Betsaka izay azakazaka vitanao zay. Be zay efa laninao zay. Mipetraha zany zanako zany. Mipetraha fenao nge ho tahiko e. Mbola tsy nanao an'izany kory ianao de ho tahiko ianao. Halleloia. Amen. Ry havana malala. Niezaka vao andehanao fotsiny Davida hatramin'ny zanany tonga de nahazo tsotra any ry havana. Tao am-pony Davida nanao zavatra ao an'Andriamanitra. Ary tsy hoe zay izy vao anao, fefa nanao izy. Ry havana, tany am-pitsoahana tany ry havana, depense angeny vitan'ny Davida tany ry havana. Ary reny no kilasian'Andriamanitra zavatra efa natao an'Andriamanitra reny. Raha teny aminao, tsy mahafaty antoka manao zavatra ao an'Andriamanitra. Ary rehefa hanao zavatra tsara ianao, ataovan'Andriamanitra zany. Ataovan'Andriamanitra. Fa nivoaka ny tsodrano e. Voaka ny tsodrano. 120. Ary Davida mpanjaka niditra de mipetraka teo anatrehany Jehovah de nanao hoe
any amin'ny 140 a. Sika sary kely aloha sady mamaky baiboly any tsika. Hozy Davida any amin'ny 140. Zao ny tenin'i Davida ry havana. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah dia nanao hoe zinona moa Jehovah Andriamanitra ary zinona moa ny mpianakaviko ny nentinao ambaraka ankehitriny aho. Amen. Ary mbola nataonao zavatra kely ihany azy zany Andriamanitra fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny any aoriana lavitra azy ary nitsinjo araka ny fanaon'ny olona ianao Jehovah Andriamanitra ka nanandratra ahy. Inona tsony no lazain'i Davida aminao ny amin'ny voninahitra omenao amin'ny mpanomponao fa ianao ny mahalala ny mpanomponao Jehovah no ny amin'ny mpanomponao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe io. Mba hampiariariana ireo zavatra lehibe rehetra ireo. Jehovah tsy misy tahaka anao ary tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao. Araka izay rehetra reniny sofinay. 120. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely orinao izay nalehan'Andriamanitra votana olona. Anaovanao anarana lehibe sy mahatahotra ho anao dia tamin'ny nandroanao firenena izay tsy eo anoloanao aleon'ny olonao izay navotanao avy tany Egipta fa ny Israely olonao no fidianao olona mandrakizay ary ianao Jehovah no efa tonga Andriamanina. Zany tenitenen'i Davida zany nge ry havana. Mamaly an'Andriamanitra Andriamanitra tepoly ange ny saika ataoko anao e. Tepoly fa tsy hoe tsy fantatro hoe amin'ny Davida tena zavatra kely ny saika ataony fa hitan'Andriamanitra fa zavatra ngeza be ry havana malala. Ary tena talanjona Davida ary tena gaga Davida ry havana malala fa no le faniriany hatramin'ny taranany mbola tsy hitany any ariana any efa voatsotra amin'ny sady. Androany mba tiako marianao amin'ny baibolinao 120 io ry havana malala. Tantara voalohany toko 17 120 mba mario amin'ny baibolinao dia teneny hoe inona tsony no lazain'i Davida aminao ny amin'ny voninahitra omenao ny mpanomponao. Mba mario amin'ny baibolinao io. Mangatahaka anisy mba isy anoratra eo io a. Tantara voalohany toko 17 120 dia tsika rehetra iara iteny androany hoe inona tsony no lazaiko aminao Andriamanitra fa zavatra kely zany ny saika ataoko anao nefa tsotrano mandrakizay ny nomenao. Amen. 120 Ary ankehitriny Jehovah ilay teny nolazainao tamin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitohery ho mandrakizay ary ataovy araka izay nolazainao. Halleloia. Ataovy araka izay nolazainao eny aoka ampitoherina izany ary aoka ho alehibiazina mandrakizay ny anaranao ka atao hoe Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely no Andriamanitry ny Israely ka dia ampitoherina eo anatrehanao ny taranaky Davida mpanomponao. Fa ianao Andriamanitra efa nanambara tamin'ny mpanomponao. Halleloia. Fa omenao taranaka izy koa izany no napasa ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. Amen. Dia nitoy tamin'le teo manao hoe ary noho izany Jehovah Andriamanitra satria ianao ny Andriamanitra ary ianao no laza izany zava-tsoa zany tamin'ny mpanomponao dia ho sitraka ao ny tany taranaky ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao fa zay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay. Halleloia. Andriamanitra ry havana malala dia izao. Rehefa nanana Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra hitahany Davida dia tsy Davida ihany no tahiny na ny ampitson'ny hanaovana an'iny ihany fa nanapa-kevitra Andriamanitra ny hitaha azy mandrakizay. Andriamanitra ry havana
any amin'ny salamo any be dia be moa ny teny resaka fitahina fa ndraiky antsika mba maky etiko ianao maky salamo maromaro androany vitsivitsy mba raisinareo eto misaotra nabavy maheva re nizaran'io tenin'Andriamanitra io anisan'ny teny tena mahakasika ny foko ato io misy fotoana ange tsika ohatrany Davidy ohatrany mihitsy ry havany tsy mahita tenenina ntsony dia mitemana hoe inona moa no teneniny ty mpanomponao Andriamanitra, inona moa no lazaiko amin'izany Andriamanitra, inona ntsony no teneniko e. Halleloia. Tena mba mitenenana an'izany androany, inona ntsony no ny teneniko aminao Andriamanitra, inona ntsony mba ho teneniny ty mpanomponao aminao Andriamanitra. Salamo 7:9 iteny aminao amara-palinantsika satria efa lasa ny fotoana. Halleloia. Dia maky andreto salamo vitsivitsy reto tsika mario baibolinao reto salamo reto. Salamo 7:9 manao hoe any Jehovah ny famonjena ho amin'ny olonao ane ny fitahinao. Halleloia. Salamo fa 1:20 ao anatiny koa fanotsenainao fitahina soa izy teo andohany nasianao satroboninahitra tena volamena. Miditra ianao mivoaka ianao tahina mbola tsy tonga koa ianao dia efa tsenaina inona, tsenaina fitahina. Halleloia. Amin'ny 9:20 teo ihany fa nataonao fitahina mandrakizay izy ampifalianao indrindra amin'ny tavanao, nataonao fitahina mandrakizay. 9:20 indray io amin'ny salamo 1:20 any amin'ny 4:20 any 9:5 misy teny mahafinaritra manao hoe andray fitahina avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Halleloia. Amen. Any amin'ny 5:20 any misy salamo manao hoe salamo fa zany ngena tonga ny Davida ry avany nanorina ty teny nanoritra ty teny ty koa mba mareo baibolinao fa tsara be ty teny ty. Salamo 7:20 ty koa tena tena tsy foko ty natonga Davida ny teny any ty teny ty teny fahafantarana an'Andriamanitra hoe efa mba tanora ihany fa andraso efa mba tanora ihany ary antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany mangatankanina. Teo amin'ny fiainan'i Davida tsy mbola hita zany hoe izy tena tsy nisy hoanina, tena hoe tena lasa 4 tena hoe tena nafon'Andriamanitra any, tsy misy zany satria efa novidin'Andriamanitra ho tahina mandrakizay Davida ry havana malala. Any amin'ny salamo fa 5:20 satroanao voninahitra ny taona fitahinao ary ny dianao mitete menaka. Halleloia. Zany ny fitahin'Andriamanitra ry havana. Voton-drano ny fiandrasan'ondry eny efitra ary misikina fifaliana ny avoana. Rakotr'ondry ny sary voasarona vary ny loasa nioby izy eny mihira ihany koa. Halleloia. Salamo 5:20 hatramin'ny 7:20 zany. Mihaino tsara nareo any amin'ny andininy feo akaiky ihany andininy fahenina salamo 5:20 efa nampandehan'ny olona ary Andriamanitra na inona zavatra lalovanao zao foana ny zavatra fantatrao miafara amin'ny fitahina foana io. Rehefa ny fidin'Andriamanitra mety mandalo olona antsika zao le ten'Andriamanitra. Salamo 5:20 dao ataontsika mandiny 10. Fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra, efa nadio anay ianao takany fanadio volafotsy amin'ny memy, efa napiditra anay ho amin'ny fandrika ianao, efa niseta mavesatra eo ambalahanay ianao, efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Zany hoe amin'Andriamanitra ninona lalovanao ny fiafaranao dia fitahina foana satria ianao rehefa nitahin'Andriamanitra dia voata mandrakizay. Mara-panantsika azy amin'ny salamo 2:70 misy teny mahafinaritra be manao hoe ho mandrakizay ny anarany raha mbola maharitra koa ny masoandro dia anirobona ny anarany ary izy ho fitahinany olona ny firenena rehetra anao azy hoe sambatra raha mbola miposaka koa io masoandro io. Amen. Dia ny olona hiteny aminao fa ianao olona sambatra. Zany olona te tahin'Andriamanitra ny masoandro miposaka fa fahasambaranao koa hitan'ny olona ary ny olona hiteny aminao hoe sambatra. Maranako azo tanteraka salamo 7:30 amen. Dia anao hira anankiray mahafinaritra be tsika. Salamo 7:30 andininy 7 izay miteny manao hoe tahaka ny ando tahaka ny endreny andiny voalohany salamo 7:30 endresa tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina
tahaka ny dehily tsara amin'ny lohany zany a izay mitsiroroka eo amin'ny somotra de ny somotra roma izay mitsiroroka amin'ny morotongotra akanjony de tahaka ny ando any hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra zony fa voadidiny Jehovah eo ny fitahina de fiainana mandrakizay araka ny tenena Babisôma teo ianareo fa tahin'Andriamanitra de sady tahin'Andriamanitra be anao eto tany a milamina ny fiainanao eto a fa any an-danitra koa ianao a ho tahin'Andriamanitra zao ry havana malala mareo amy baibolinao ty androandroany ity de soraty eo amy baibolinao soraty eo amy kahianao mihitsiny fa Andriamanitra rehefa hitanao ka nanapa-kevitra hitanao de aza matahotra tsoinao ny amin'ny hoavinao fa ianao edy olona tahina mandrakizay ho tahin'Andriamanitra ndray tsika rehetrarehetra samy mahery a de samy a tahin'Andriamanitra am'izay rehetra atao a de ny fitiavan'Andriamanitra ndray a ho amiko a sy ho aminao a isan'andro mahery izay daholo misaotra ny Babisôma tsika tao anaty izany toriteny mahafinaritra tena nafinaritra ny tory azy taminareo a manaova zavatra an'Andriamanitra ianao tena isan'andro miposaka de manaova zavatra manaova hetsika ao an'Andriamanitra ianao tena Andriamanitra tena inona ny azoko atao anao indray androany fa hitanao fa Andriamanitra hitanao a hatramin'ny taranakao a fara-madimy voninahitra an'Andriamanitra iray ihany a de ho tahin'Andriamanitra re isika rehetrarehetra halleloia amen Hitayanao ny tompo hiaro anao hampamiratra ny tavany hamindra fo aminao hitodika aminao izy anome fiadanana amen Jesosy Hitayanao ny tompo hiaro anao hampamiratra ny tavany hamindra fo aminao hitodika aminao izy hanome fiadanana
mifandimby yakoranao sy ny zanakao amin'ny zanany sy ny zanany fahasoavany hoaminao sy ny taranakao mifandimby yakoranao sy ny zanakao amin'ny zanany sy ny zanany fahasoavany hoaminao sy ny taranakao mifandimby yakoranao sy ny zanakao amin'ny zanany sy ny zanany fanatreany yaroanao maorinao hoewanmilanao yutitinao yaratinao yaratia yaratia namarainao nariva namivoka namidisha nafifali nafauli humanawis 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 fahasoavany hoaminao sy ny taranakao mifandimby yakoranao sy ny zanakao amin'ny zanany sy ny zanany fanatreany yaroanao hoewarinao hoewanilanao yutitinao anatinao yaratia yaratia namarainao nariva namivoka namidisha nafifali nafauli humanawis 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 fahasoavany hoaminao sy ny taranakao mifandimby yakoranao sy ny zanakao amin'ny zanany sy ny zanany fanatreany yaroanao hoewarinao hoewanilanao yutitinao anatinao yaratia yaratia namarainao nariva namivoka namidisha nafifali nafauli humanawis 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 ataontsika tony-bavaka zany ravana dia hitentsika hoe jesosy any misaotra sadiny amin'ny fitahinao halleloia nanao te tena aminao hoe manahoana ny mety ho fahitan'Andriamanitra ny ao am-ponao raha ianao ny tompon'ny fonao halleloia hitan'Andriamanitra ravana ny tahany am-pony ty Davida mpanjaka ary ozy Andriamanitra hoe
davida aza manao ianao halleloia fa hitako ny tao-ponao fa izao ianao tsy nanao akory fa za kosa hitahanao ary tsy ianao ihany no tahiko fa hatramin'ny taranakao faramandimby isotra an'andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia tsy tenanao akory aho hoe inona ny tonombavaka tokony ataonao fa anjaranao no mamosaposaka ny ao-ponao ny atrehan'andriamanitra amin'izao fotoana izao manaraka antsika eto ny fanatrehan'andriamanitra ary za manokana matoky sy mino aho fa manaraka antsika naizanaiza izany fanatrehan'andriamanitra izany mijery antsika ny masony mihaino antsika ny sofiny miteny amintsika ny vavany ary mitahantsika ny tanany vavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra betsaka jesosy misaotra betsaka tamin'ity fotoanandroany ity fa tena mahaminay tokoa ny fotoanandroany ny afatra izay tonga taminay androany o jehovahandriamanitra ndreto izay tena hoe manaiky ho fitahiana ary ndreto izay jehovahandriamanitra tena manaiky fa izay ho tahinao ny fonay tsy ala aminao ianao ry avana araka ny teniny anabavy meva teo aza mba manao an'izany hoe olona voatahian'andriamanitra dia tsy hitan'andriamanitra izany ntsony andao ry avana tena ataontsika mihitsy hoe eto amin'ity fandarantsika ity tsy ho hanenenan'andriamanitra ny hitahany fiainanao misy fotoana ry avantsika mangataka amin'andriamanitra ho tahiana fa ny fotoana hitahianantsika no ela dia tsy hitan'andriamanitra ntsontsika na mijoro vavolombelona aza tsy ataontsika akory izay zavatra faran'izay kely indrindra atao rehefa mandray valim-bavaka fa ataontsika hiteny hoe tsy izay izany jesosy fa izay andriamanitra tena raha ho tahinao misy olona hoe tena ho tahin'andriamanitra be mihitsy ny ry havana raha zany olona izany androany tena miteny amin'ny fony fa na ho tahin'andriamanitra dia tsy ala amin'ny mandrakizay tsy verina any amin'izao tontolo izao tsony mampireo n'andriamanitra mahitanao tsy tahina mampireo n'andriamanitra mahitanao anaty olana anaty fahoriana anaty fantrana tian'andriamanitra mahitanao tonga mivavaka fa mbola tiany koa mahitanao sady mivavaka ny tahina ry havana malala androany ianao afaka miteny hoe za jehovahandriamanitra tahio aho fa za anao foana tahio aho andriamanitra fa za vao me hanompo anao bebe kokoa halleloia izy amintsika eto mba afaka mavita an'izany ry havana malala zay ry havana hijoronay vavolombelona aminareo zay rehefa misy fitahiana tonga eo amin'ny fiainanay mivady misy fitahiana miavaka dia efa fantatro any zavatra ataonay ampatorianay ny ankizy dia lasay mivady manao alim-bavaka matetika fanaon'ny olona ny alim-bavaka rehefa mila vonjy rehefa mandalo ady fa nainay ny alim-bavaka ry havana alim-bavaka fiderana an'andriamanitra fotsiny fiderana an'andriamanitra fotsiny isaorana azy fotsiny amezam-boninahitra azy fotsiny androany ianao afaka miteny hoe za andriamanitra raha tahinao dia mba hanao ohatran'ny rahalarado arakaraky ny tahin'andriamanitra vao me mampifikitra fa tsy ho arakaraky ny tahin'andriamanitra vao me mampiala raha anananao nge ry havana zany toepo zany tsy mila hitina mbavaka ry havana ianao dia tahin'andriamanitra atao vitan'andriamanitra ry havana malala ny toeponao fa arakaraky ny tahinanao no vao me ampifikitra anao dia hitanao ange fa tsy olana amin'andriamanitra ny hitany fiainanao zany tsy olana amin'andriamanitra no hitany fiainanao zany mahirezintsika tsirairay avy misaotra jesosy misaotra betsaka satria fantatro fa namangany teto ianao androany fantatro fa tianao tonga aminay tsirairay avy zany afatra zany jehovahandriamanitra niangatahako aminao dia ny fanainao masina anondraka izany teny zany amoho any ampon'ny olona ary dia tsisy adin'ny olona zany na dia ray litera ray tamin'izay nafavy teto azy ho voninahitra naranao misaotra betsaka jesosy era ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao firenena mpandrotsika na vavintsika $100 avy any Koweït hivavaka ho an'ny firenena tany tompona vavy $100 tainy tompo pastera dia tainy tompo atsika rehetrarehetra izay mpanaraka ity fandaharana ity dia hiarivavaka atsika amin'izao fotoana izao
ry reny malala zay tsara indrindra midera misaotra anao zay satria ny fitiavany anao Andriamanitra be famindrampo ianao Jesosy satria mbola nomena fofonena zay rehetrarehetra rehetra Jesosy tafavory tamin'ity fotoana ity Jesosy fantatray tena sarobidy zany fofonena amin'izao fotoana zao tsy hovidim-bola Jesosy nefa nomenao any memem-pona izany dia misaotra Jesosy mahasitraka tompo fitiavany anao fitiavanao anay rehetrarehetra rehetra Jesosy raha misy zavatra zay nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tompo mamindrafo aminay mamelany helokonay Jesosy ny Jesosy misaotra anao raha afaka mitondra ny tenao te mpanomponao afaka nizara zay sitraponao mombamomba ny fitahiana Andriamanitra misaotra betsaka Jesosy amin'ny fitahiana zay omenao anay rehetrarehetra rehetra Jesosy ingany tsy hoisy diso anjara amin'izay miteny zay nilazain'ny mpanomponao zay rehetrarehetra nihainy teto Jesosy ingany tena hoe hanomponao zay hanomponao fitiavana tsy angatany intsony izany fitahiana zay raha hitanao ny ampony rehetrarehetra Jesosy dia tonga aminay izany fitahiana izany Jesosy ampitomboany fitiavana eo anao Jesosy fa sy mifanainao masina zay rehetrarehetra nihainy teto Jesosy mba tena hoe hankatoa sy hanao sitraponao Jesosy dia ho tonga aminay tsy hoisy diso anjara amin'izany fitahiana izany Jesosy mahasitraka Jesosy amin'ny teny mamy fitahiana zay homenao anay rehetrarehetra rehetra Jesosy ary ny Jesosy tonga amin'ny fotoana zay tondrana mbavaka firenena zay Jesosy misaotra anao raha afaka hivavaka zany firenena izany Jesosy tsy misy namiafina aminao na dia ray azy amin'izany firenena izany Jesosy anio Jesosy fona aminao Madagasikara anay malagasy rehetra Jesosy mamelany heloko izany ianao mamindrafo amin'ny Jesosy ani Jesosy tonga mbavaka zany firenena izany Jesosy ao ny salama amin'izao fotoana izao ao ny fantrana Jesosy hitanao izany Jesosy anio Jesosy mangataka ny famelan-keloko avy aminao Jesosy tena hoe hamela heloko izany Madagasikara anay izany Jesosy ary mangataka ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao Jesosy mikasika ny tsirairay aby Jesosy mba tsy hanao fiatsaram-bela ty hitady sitraka aman'olona Jesosy amin'izay ny mpanomponao amin'ny firenena izany Jesosy satria fantatray Jesosy tsy ny olona hampandroso izany firenena Jesosy fitahiana avy aminao Andriamanitra ny mampandroso ny firenena ny mampandroso ny olona rehetra avy aminao Jesosy anipirana izany fitahiana izany Jesosy maro ny kristianina Jesosy ningatako anao amin'ny Jesosy ny fahinao masina Jesosy ny kasika ny rehetra tsy hanao fiatsaram-bela tsy mba tena hoe hankaty anao amin'ny fo Jesosy mba tsy hoe hideradera eo an'ilon'olo maro fa tena hoe amin'ny fo Jesosy fantatrara amin'ny fony izy ireo tiavana izy ireo anao Jesosy tsy anjaka zay fahantrana sy aretina izany Jesosy ani Jesosy mangataka ny fanahinao masina Jesosy ny amangy ny tsirairay aby amin'izao fotoana izao Jesosy mba tena hijoro famarinana ny fatahoranao indrindrandrindra Jesosy tsy hitadiky skizy izy ireo Jesosy hankalalana ny didinao mba tena ho hitandrina Jesosy malala mangataka amin'izao fotoana izao Jesosy ianao Jesosy nitsizo izany Madagasikara Jesosy mba hirotsika amin'izany Madagasikara anay fitahiana Jesosy fantatria fa sambatra zay manana anao Andriamanitra tsy misy tokony afa-tsy ianao reriany Jesosy ani Jesosy mino afa ianao mahay zavatra rehetra mino afa ianao mahay manova ny zavatra rehetra Jesosy ani Jesosy mangataka aminao Jesosy mivangana manokana sy amindrano fo Jesosy izany malagasy rehetra zany Jesosy ny salama rehetra Jesosy avanganao Jesosy mba hitodika aminao izy ireo Jesosy tsy iankina manolo fa ianao reriany Jesosy ny dokotera tapitrosa Jesosy ngany fanahinao masina hamangy izy ireo Jesosy amin'izao fotoana izao mba tena tsapa tena hitodika aminao Jesosy apetraka feno am-pelatananao izany Madagasikara anay izany Jesosy mba tena mba hirotsaka amin'izany Madagasikara fitahiana avy aminao izany Jesosy mba horesaka ny fahantrana tsy fankatoavana ny teninao Jesosy mba tena hoe hirotsaka ny fahamarina sy ny fankatoavana ny didinao Andriamanitra apetraka feno am-pelatananao Jesosy izany Madagasikara anay izany Jesosy apetraka eo am-pelatananao ka Jesosy zay rehetrarehetra eto raha hisarika Jesosy ao ny andeha hiasa ao ny andeha hitory Jesosy ka sy fanahinao masina zay Jesosy mba tena hisentsena ny sitraponao sy andeha amin'ny fatahorana anao Jesosy raha hisarika izay ny fanahinao masina ny hombanay rehetrarehetra Jesosy tsy hisarika aminao dia tahiny aza Jesosy vao meka hanompo anao zahay Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao izany vavaka zany misaotra Jesosy misaotra fanahy masinao alleluia amen. Alléluia, soratsika an'Andriamanitra zany vavaka izay nataony nianavavitsika $100 avy any Koweït izany dia misaotra anareo koa naharitra ny hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika raha tsy tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy dia eo neto ndraintsika raha pitso
tahaka izao raha pitsoa raha ny tokony ho izy dia tokony isy ny fandarana misy andrata zay ataony mampionona dia aorianan'izany ny fandarana vavaka fiambena raha pitso isika misy vavaka fandarana vavaka fiambena dia amin'ny lahadiny ray satria amin'ny sabata isika fotoam-bavaka tontolo andro dia tsy misy ny hariva fa miaraka amin'ny anavavintsika chelinantsika ao anatin'ny intercession en direct dia tahian'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy tapitra ny fandarantsika fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny akirado ianao www.andramakaizao.com dia afaka maheno hirahira manala fanginanao toroteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandarana zao raha tsy lainao hatramin'ny voalohany ianao dia amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo ralina ihany koa dia miverinao ny fandarana samy tahian'Andriamanitra tompony ombantsika dia miambena miorena tsara tiavo Andriamanitra dia ho lasa lavitra anao amin'ny fivavahana samy mahery raha pitso ilay isika miona tahian' Jesosy daholo. Alleluia. Amen.